Nazo anarana ny tolakandro teo ilay rivodoza izay niforona ao antsinanan'i Madagasikara. Rehefa nafeno fepetra rehetra dia nomena anarana garance ity rivodoza ity ary ny foibe famantarana toetry ny andro eto Madagasikara no nanome azy izay anarana izay. Raha ny vaovao navoaka ny Météo Réunion dia tany amin'ny 700 kilometatra avaratry ny rehefan'ny La Réunion no nisy ny foibeny tamin'ny rora latsaka fefany teo ary mikisaka miantsinanana zany hoe manalavitra ny morontsiraka malagasy. Hetsakilan'izay dia nahazo fampitandremana amin'ny loko maitso ny tapany atsimo Madagasikara noho ny fisian'ilay andro ratsy ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika. Isan'ny voakasika izany distrikan'ny Toliara voalohany sy faharoa, Amboasary atsimo ary Tolaniaro. Tanimbary amin'ny hektara 100 maro no ahina ho simba noho ny fahavangisan'ny fefilo Amparitody sy Andranomangatsiaka ao amin'ny PC 720 Valle Marianina ao Ambatondrazaka raha nitatitry ny gouverneur faritra Loatramangoro. Ireo fefilo ireo dia voaherinandro vitsivitsy no nanaovana fandraisana ara-teknika rehefa nisy ny fanamboarana izay nataony tetikasa Riplus. Nilaza moa ny gouverneuran'ny Loatramangoro fa ny doro-tanety sy ny tsy fananjana ny tantsaha ireo fantsona fanarian-drano no mahatonga izao fahasimbana fotodrafitr'azy izao ka any an-tany an-trano ny vahoaka amin'ny fanikajiana ny tontolo iainana sy ny fananany ambonana. Ankoatra ireo tanimbary ireo dia dibotra tanteraka ihany koa ny tanàna Ambatondrazaka noho ny rotsakorana ny alahady teo. Vitandroana maraina ny lanona fametrahana ny IVU graduel ao filoha voalohan'ny fitsarana tampony taorian'ny fianianana izay nataony tetsy amin'ny fitsarana tampony tetsy Anosy. Ny alarobia 7 ny volana febroary teo no voatendry tamin'izany toerana izany ity mpitsara ity nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Efa nisanana andraikitry ny filoha voalohan'ny mpisolo toerana fitsarana tampony izy ny aloha izao fanendrena azy izao. Anomboka rampitso alarobia ny karavany médical andian'ny voalohany amin'ity taona ity. Izotra miakandrefana ity andiany ity azo amin'ny lalam-pirenena fahivatriny raha ny horonan-tsary fanambarana izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny kianja Ambohidratrimo izany no anomboka ary ifarana ny Mahajanga. Andalo Maiva tanàna ireo fiarabe hitondra mpitsabo izay andray-tany maimam-poana ireo olona tojo tsy fahasalamana ny voalohany volana Martsa. Ny fahefatra ny volana Martsa kosa ao amin'ny commune Tsaramahandroso ary any Mahajanga ny fafito ny volana Martsa. Nanainga androany talata tamin'ny 3 maraina ireo délégation malagasy izay hiatrika ny Challenger Series 1995 izay lalao iraisam-pirenena ho an'ny rugby lehilahy lalaovin'olona 7 izay ho tanterahana manomboka rampitso alarobia any Cape Town, Afrika Atsimo hatramin'ny 10 ny volana Martsa ho avy izao. Mpilalao miisa 12 no mandrafitra ity délégation malagasy ity. Ao amin'ny vondrona ity moa no misy an'i Madagasikara miaraka amin'ny Hong Kong, Chine sy Canada. Raha ny tety andro dia Hong Kong no hifaninana voalohany amin'ny Madagasikara amin'izany fifaninanana izany.